Efapolo andro ao anatin'ny fanatanterahana ny RRI zato andro andiany faharoa dia efa vita fotodrafitrasa lehibe izay metrahana toeram-pampiofanana arak'asa ho an'ireo mponina izay nifindra monina any Andranomafena Sud. Fotodrafitrasa izay napetraky ny ministera-ny asa, fampianarana ara-teknika sy fampiofanana arak'asa miaraka amin'ny ravaka Andriamanalina sy Mamy Samuely. Mba hampatamana ireo mpifindra monina ny Andranomafena Sud dia ireo mpifindra monina nanomboka ny taona 2024 sy ireo nifindra monina ny sitrapo ary ireo trabona tamin'ny rivo-doza farany teo ary ny mba hampiaina tsara azy ireo hanana fivelomana ara-dalàna dia izy ny fampiofanana arak'asa omena an'ireo mponina izay nifindra ny toerana. Tonga nametraka ny fotodrafitrasa teny toerana ny ministry ny asa, ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arak'asa miaraka amin'ny ministry ny mponina sy ny fehina ara-tsosialy. Efa vita ny asa, 7 andro ao anatin'ny 100 andro andiany faharoa. Ny fampitaovana sisa ny tanterahana ao anatin'ny 100 andro. Fahafantarantsika azy moa zany tsika dia eto amin'ny toerana Andranomafena Sud. Ity toerana Andranomafena Sud ity dia natokana ny fitondram-panjakana hametrahana ny mpifindra monina zany. Avy any amin'ny tanan-dehibe ohatra avy any Antananarivo indrindra ireo le trapany tamin'ny heritaona moa tsika misy an'le voina lehibe iny tamin'ny resaka tonga-drano dia misy tamin'ireo olona ireo nanolo tena hifindra monina nakaty dia niraisy ny ministeran'ny mponina tanana moa ireny mponina ireny zany hitantsika eto amin'ny toerana ity zany. Ny fitondram-panjakana koa anatin'le initiative de résultat rapide IRR dia misy volet maromaro moa anatin'io farany volet social zay raha mahatonga ministry ny population moa no mitarika an'izany ny leader politique amin'le volet social ahitana ministera maromaro zay eo anatiny ny ministeran'ny fampananana asa, ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa. Dia namelatra tetikasa ity Andranomafena Sud mba ahafahana tena mametraka an'le mponina ety mihitsy fa tsy hoe mipetraka kely ety izy dia lasa mifindra indray rehefa avy eo. Dia zany nametrahana eo anivon'ny ministeran'ny fampananana asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa ny famoronana ny centre de formation professionnelle ao anatin'le RRI 2 deuxième phase zany. Raha nandeha tety tsika nametraka ny tarihan'ny filoham-pirenena mivady, nametraka ny vato fizoron'ity centre de formation professionnelle ity dia nahiditsika anatin'ity dia fa tanongazana ny tetra zany hoe tao amin'ny tsy misy zany namoronana nyity ho misy. Hitanareo tsara ty toeranyity eto zao atelier ny ato mbola ho avy ny fampitaovana an'izany atelier zany ary tsy maintsy tratra ao anatin'le 100 andro ny mena opérationnel ty toeranyity amin'izay 100 andro zay. Misy zany ny atelier satria misy zany le mécanique agricole, le petite mécanique agricole zay ho ampianarana n'le tanora-ety sy ny olona etikatra zay mivonona amin'izany. Ankoatran'izay dia misy koa menuiserie bois satria fantatsika tsara zareo ety fa zay ny tetikasa napetraka ny ministeran'ny mponina amin'ny fanamboarana trano indray dia hoe le olona ihany no menan'ny fitaovana izy dia izy ihany no manamboatra an'le tranony. Dia ilaina koa zany le ao anatin'ny fotoana fe-potoana fohy mba ino izy teo anakarana an'le fahaiza-manao na le compétence amin'izany fanorenana trano zany. Fampianarana amin'ny bâtiment, menuiserie en bois, fampiofanana amin'ny fambolena sy ny fiompiana, fampiofanana amin'ny resaka sakafo ary fampiofanana amin'ny resaka taozavatra no atao. Misy ny fanomezana sertifika ho an'ireo izay navita fianarana sy fiofanana. Miisa 3 ny fotodrafitrasa, ao ny atelier, ny bloc d'administration izay misy efitra ary efitrano fianarana 2. Ho fiarovana ny tontolo iainana sy ho fanatsarana ny tanàna dia zanak'azy miisa 700 no novoleniny teo anivon'ny fitondram-panjakana izay notarihany ministry ny asa sy ny fampianarana ara-teknika sy ny ministry ny mponina teny Andranomafena Sud androany.